Kasika kosa ny fiara-miasa amin'ny firenena malagasy ny firenena any ivelany no entina nao manaraka. Lehibe na masovo-mpanjakana roa no nanatitra ny dika mitovy ny taratasy manendry azy teny nivon'ny ministera ny raharaham-bahiny malagasy anosy ny tolakandro teo. Dia raha tsika ao anatin'ity fandradidina manaraka ity ny mahakasika izay. Andriamatoa Vincenzo Schioppa no voatendry masovoan'ny Republikan'ny Italia eto Madagasikara nambarany taorian'ny fanateran'ny dika mitovy ny taratasy manendry azy fa tsara ny fifandraisana eo amin'ny Italia sy Malagasy. Betsaka ny ezaka tokony atao amin'ny lafiny ara-toe-karena raha ny voalazany ary betsaka ihany koa ny fiara-miasa azo heverina eo amin'ny resaky ny fambolena ny orinasa madinika. Betsaka ny fampiasam-bola natao teto amin'ny resaka fizahantany nanomboka misy ihany koa ny ireo mampiasa vola amin'ny sehatry ny angovo. Nasiana resaka ny fanamafisana ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny rotota izay nanomboka ny taona 2025. Manantena ao ity farany fa dia hitondra fiovana ao amin'ny tsaratsara koa izany rehetra izany. J'espère d'être aussi l'ambassadeur qui pourra faire une petite différence à mieux dans nos relations économiques et sociales. Nanatra ny dika mitovy ny taratasy manendry azy ihany koa teo ny ministeran'ny raharaham-bahiny Ramatoa Balbina Ada Espinar lehiben'ny masevo Namibia voalohany. Nahaliana azy ny fandraisana izay taratry ny fahaizana mandray ny malagasy raha ny voalazany. Nosoritany fa tsy afaka mandray amin'ny fomba ofisialy ny asa mahalehiben'ny masevo azy ny tena raha tsy vavita ny fanaterana ny taratasy manendry azy any amin'ny filohan'ny republika. I want to emphasize the fact that I am ambassador designate, meaning until such time I have presented my letters of credence to His Excellency, I cannot officiate officially. Nanambarany lehiben'ny masovon'ny Namibia fa vonina hiasa ho fanamafisana ny fifandraisana eo amin'ny Rotonda.